Alakamisy Masina, karazantsika ny herinandro masina, ipazinantsika ny loha-hevitra mandrisy ny fahafatesana ny tompo ary anisanantsika rehetra ihany koa ry havana manjea vonona amin'ny fanasana ny valakavatry ny tompo ho amin'ny fananareo ny fahasoavantsika Kristy tompo ary le hitsangana ny fiangonana hitera sy ankarazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo fahena ambinipolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo folo. Salamo fahena ambinipolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo folo. Rehefa hitantsika izany dia vakiantsika mafy fidiran'Andriamanitra manao hoe isaona fidirantsika rehetra karazana vato ny fidirantsika izay mampipetraka antsika makina ka tsy mampivelana antsika Jesosy. Rehefa nasapetrana Andriamanitra dia manatolana ianao tahaka manatolana dia nampitana mahaty ianao dia nampitana manatolana ianao dia nampitana manatolana ianao Andriamanitra sanazay fanompoana ny Fjkm Isotry Fitiavana. Amen. Mira fanampiny fahafito amin'ny voalohany sy ny faharoa ny tanterantsika. dia ry havana iaraka iombavatsika tsy hainay adinoana tompo fa maty no vonoana ny zanakao amonjena anay misaotra tsy hainay adinoana ihany koa ny alakamisy toy izao, alakamisy masina toy izao
ahatsiarovanay ny niorena an'izany fanasan'ny tompo izany ary ny atombohan'ny faharetana mafy izay noentinao no ny fitiavanao anay. Mankasitraka tompo. Ny azonay ambara dia fankasitrahana, manambara fiderana, manandratra ny anaranao fa lehibe ny asa-panavotana vitanao. Mba tahio izao fotoana izao, ahatsapanay marina tokoa ny fitiavanao ao amin'i Jesosy Kristy. Ahafahanay mitombo amin'ny fitiavana anao ihany koa tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpamonjy anay nanaovana ny vavaka. Amen. Angataka ny fanamasintsika amin'ny alalan'ny hira 970 ny 2 fahatelo ary ny fahadimy. 970. Masino didina yetu amina fendunia suavana difunai nufurumina sukafini fana io mavatsy atoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, fisaoranao hatrany zahay fa mbola afaka mamaky sy mandre ny fivavaka ny sotra masina ary andray afatra avy amin'izany. Feno fanahy masina izay rehetra mba ho tonga fiainanao anay mpiaino ny teninao izay entinao andrasana, ampahery, haniraka ary tonga fahariana aty anatinay. Ary ho an'ny mpanomponao amina mary izany dia hitory amin'ny fahasahinana izy ary ho fantsona hampita ny filazantsarana amin'i Jesosy Kristy aminay. Koa izay rehetra misakana nay tsy andrasana ny teninao dia efa tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ataovy tafahoana aminao zahay mandritra izao toriteny ho raisinay izao. Nohony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona no isaoranay sy ny atahanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy iain'ny misaotra masina isika ho mifanekena taloha boky Salamo fa 450 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahateloambifolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mamorafo amiko Andriamanitra fa misafoka manisika ny olona, miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoka manisika mandrakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirerea miady amiko. Amin'ny andro atahorako no hitikikonao. Andriamanitra indirako ny teniny, Andriamanitra intikiko, ka tsy mba hatahotra aho ino ataony nofo amiko. Manimba raharahako mandrakariva ireny, ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany. Miangona izy, mihery izy,
mitsongodia izy satria mikendry ny aiko. Amin'izany faratsiny zany moa isy ahafahany va ary pao amin'ny fahatezeranao ny firenen'Andriamanitra. Manisa ny firenenreneko ianao, ataovy eo ataovy malinao ny ranomasiko, tsy eo ambotinao va ireny. Amin'izay dia iambo ny fahavaloko amin'ny andro antsika anao. Izao dia fantatro fa momba i Andriamanitra. Andriamanitra niderako ny teniny, Jehova niderako ny teniny. Andriamanitra nitokiko ka tsy mba hatahotra ino nataon'olona amiko. Ny voataninao Andriamanitra dia natitra fanatopisaorana ho anao. Fa efa nanafatra ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao, eny nanafatra ny tongotro ianao mba tsy hisy lafaka. Andehanako anaty an'Andriamanitra amin'ny fahazavahany velona. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazany tsara araka ny jaonina. Jaonina toko 7:20, andininy 2:20, 2:20 ka hatramin'ny 30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ny soratany jaonina. Jaonina voalohany toko 7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nilaza izany Jesoa dia nangorory ny fanahiny ka nanambara hoe izy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Dia ny fampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray no lazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesoa, dia ilay tiany Jesoa, Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe: lazao zay izy. Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ao amin'ny tratran'i Jesoa ka nanao taminy hoe: Tompoko, iza moa izany? Dia namaly Jesoa ka nanao hoe: ilay omeko ny sompikanina lemako no izy. Ary rehefa nolema ny sompikanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy, zanaky Simona Iskariota. Ary manaraka izany no nidinany Satana tao aminy ka hoy Jesoa taminy: izay ataonao dia atao faingana. Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka nihinana nahalala ny antony nilazany izany taminy. Fa nataon'ny sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesoa taminy hoe: vidio ny zavatra ilayntsika amin'ny andro firavoravona na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray ny sompikanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Azagaga rahalahy, raha alan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tiany rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahy dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy atsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalahy ka mirombelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen.
Ataontsika ny hira 5:7 voalohany. Hira 5:7 voalohany. Mbola ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika, ary dia miara-batsika tafiditra amin'izao andro 5 amin'ny herinandro masina izao ahatsiarovantsika ny atao hoe alakamisy masina. Alakamisy masina raha tsy hivina dia nitrangan'ny zavatra 4 lehibe. Voalohany, ny niarahany Jesosy nihinana ny Paska tamin'ny mpianatra sady nanorenany ny fanasan'ny tompo. Ny faharoa dia ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanetretena. Ny fahatelo dia ilay vavaka hitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra atao Getsemane, ary ny fahefatra ny fotoana ny samborana an'i Jesosy entina ho tsaraina. Anankiray amin'izay trangan-javatra alakamisy masina ny manoloana antsika ao amin'ny jaona 12 voalahatra ho vakiana sady efa voavaky tamintsika rahateo, ny 9 hatramin'ny 10. Riavana malala rehetra amin'ny tompo rehefa avy nampianatra ny fanetretena i Jesosy dia nitarika ny sain'ireo mpianany ny amin'ny ilay atao hoe mpamadika dia Jodasy, ny namadian'ny Jodasy an'i Jesosy. Izany no hitantsika eto amin'ity filazantsara voalahatra ho vakiana amin'ny fiangonana alakamisy masina ity. Tsy mitantara mivantana ny nanorenana ny fanasan'ny tompo, ny filazantsara araka ny jaona, fa milaza kosa ny amin'ny tantara any Jodasy tao anatin'ilay sakafo Paska. Jesosy nandresy ny fahafatesana, mandresy ny fahafatesana ny tompo. Ao anatin'izao soratra masina izao no ahitantsika hevitra anankitelo azo ifampizarana. Ny voalohany, Jesosy Kristy mandresy ny fahafatesana dia manao fitondrana mitovy ny mpianatra ary tsy manavaka. Jesosy mandresy ny fahafatesana manao fitondrana mitovy tsy manavaka. Ny faharoa, Jesosy mandresy ny fahafatesana mahalala ny zavatra rehetra tsy hanafenana. Ary ny fahatelo, Jesosy mandresy ny fahafatesana dia mitady fihavanana tsy manameloka. Mandresy ny fahafatesana ny tompo tsy manavaka, mandresy ny fahafatesana ny tompo
tsy hanafenana ary mandresy ny fahafatesana ny tompo tsy manameloka. Tsy manavaka ny tompo. Ny andiny ny faraika ambyroapolo sy ny faharoa ambyroapolo dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nilazany Jesosy dia nangororo ny fanainy ka nanambara hoe izy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika. Dia ny fampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray no lazainy. Tao anatin'ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka no ilazany Jesosy hoe ny anankiray aminareo no hamadika. Ny mpianatra rehetra tsy misy nanavahany, ny anankiray aminareo no hamadika. Miteny amin'ny fahatsoram-po i Jesosy, miteny amin'ny fahitsiny i Jesosy, ary ao anatin'ny fangororona fikorontanan-tsaina no ilazana azy koa amin'ny dika teny hafa. Tsy manavaka na iza na iza fa mampahafantatra ny rehetra fa ny anankiray aminareo no hamadika. Azo antoka ny fanambarany, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy misy isalasalana, tsy honohono fa maripototra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miara-mihinana amin'ny Jesosy ny mpianatra, ary tsy misy anavahany Jesosy na iza ambarana pahabe maso amin'ny fahitsiana, amin'ny fahatsoram-po, ao anatin'ny fangororona fa hisy anankiray hamadika. Hiatrika ny latabatra masina sika ry havana, mahatsiaro indrindra nanorenana ny fanasan'ny tompo. Misy tena mihinana sy misotro ampirahalaina tokoa ao anatin'ny fiombonana, tsy misy raorao, tsy misy tetika ambadika. Miara-mihinana sy misotro manoloana ny latabatry ny tompo isika, fa indraindray koa dia ampiahiahina. Iza ny eo akaikiko? Iza ny nanomana ny latabatra masina? Indray moa dia tsy fantatra akory izy io olo akaikinao io, efa mba samy miara-hinana. Mety tsy narabainao akory azy izy. Misy miara-mihinana ampirahalaina ao anatin'ny fotsotra, fahitsiana tahak'izay ataon'i Jesosy eto, tsy akanavaka. Misy kosa hiatrika latabatra masina ao anatin'ny fiahiahina, filongolongona, fampitazatazanana. Alakamisy masina ko mba tonga indray io. Ho an'ny tompo, miombona latabatra masina amin'ny tompo isika dia manasantsika hiatrika izany amin'ny fahatsoram-po tahak'izay nataony izy, hiatrika izany amin'ny fahitsiana tahak'izay nataony Jesosy isika. Miantso antsika i Jesosy hatreo amin'ny fahatsoram-po, hatreo amin'ny fahitsiana, na dia mety ao anatin'ny fangororona sy fikorontanan-tsaina azy ianao, hatreo amin'ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana ny latabatra masina. Tsy hanavahan'Andriamanitra na iza ao amin'i Jesosy Kristy ny fanasana. Tandremo anefa, sao miantefa amintsika koa ny teny, ny anankiray aminareo no hamadika. Reseo ny fanavakavahana, fifanandresan'ny fahafatesana ny tompo, tsy misy avakavaka ao aminy. Reseo ny fifampiafahafana, mandihana amin'ny fahatsoram-po. Izany ry havana no anasanantsika amin'izao alakamisy masina izao. Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana dia tsy manao fitondra-mitanila na kely tsy mba mamindro, tsy manavaka i Jesosy. Fa ny faharoa dia izao, nandresy ny fahafatesana ny tompo Jesosy, mahalala ny zavatra rehetra izy ka tsy hanafenana. Mahalala ny zavatra rehetra ilay nandresy ny fahafatesana
ka tsy azonao anafenana na inona na inona. Tamin'ny fahamalinana fatratra raha ny zava-mitranga eto amin'ity tantara ity no nanafenany Jodasy ny paikadiny hanolotra any Jesoa na hamadika any Jesoa. Fampijerijery ny mpianatra ny eritreritra izay iray no lazainy. Tena tsy nampoziny mpianatra mihitsy hoe isy anankiray hamadika. Fampijerijery ianona ve sa ianona sa ianona le hamady, tena tsisy nahafantarana mihitsy ny amin'izany paikadiny Jodasy hamadika na hanolotra ny Jesoa izany. Efa fantatry Jesoa zany ry havana, ary io dia iraisany mpanoratra ny filazantsara rehetra. Ao amin'ny filazantsara Kanlioka 2:2-20 dia voasoratra ny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: fa indro ny tanan'izay hamadika dia eto amiko, eto ambony ny latabatra. Ny filazantsara araka ny Matio 2:20 dia ho koa ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa, ary raha mbola ninana izy dia hoy Jesoa: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika. Ary ny Marka 4:17-20 dia hoy indray Jesoa amin'ny anaran'ny Tompo: raha nipetraka ninana izy dia hoy Jesoa: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika. Efa fantatry Jesoa ilay nandresy ny fahafatesana ny fisiny ilay anankiray hamadika. Tsy azo anafenana na inona izy na dia miafina sy tsy fantatr'ireo mpianatry ny Tompo azy ny fisiny izay tetika Jodasy hamadika ny Jesoa, dia efa fantatry Jesoa izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, indraindray eo amin'ny fanasan'ny Tompo dia misy izay mihinana sy misotro ampiantsaram-belatsia. Miseho namany Jesoa kanjo fahavalo, misy miomby latabatra amin'ny Jesoa saingy tsy tena sakaiza fa sakaiza manody, mpandefina ivo mody adala. Raha nisy zany tamin'ny andron'i Jesoa, feankehitriny amin'ny andron'ny fiangonana anasan'i Jesoa ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra, efa foana ve? Efa foana ve ny Jodasy ety amin'ny fiangonana? Asa tsisy miteny ny ray fiangonana. Za ve zany? Iza mitsika reto zany? Ny anankiray aminareo no hamadika. Mandray ny fanasan'ny Tompo ianao, tena sakaizan'i Jesoa ve? Fantatry Jesoa izay heverina ho atao aorian'izao. Ie, andeha hiasa na aorian'izao ndeha hisakafo aho, fa aorian'izao koa mety anao ny fanaoko ihany aho. Efa manana tetika anomboana an' Jesoa indray eo amin'ny hazo fijaliana, amin'ny fahotana mbola mahazatra, amin'izay asa tsy mahavokatsoa mbola mamatotra, mbola ananako drafitra izany, mbola mandahatra ny fiainako amin'izany a raha veto amin'ity fanasana masina alakamisy, ahatsiarovana nanorenana ny fanasan'ny Tompo ity. Efa fantatry Jesoa izay heverina ho atao. Raha mialeto ianao dia ho aiza ka ninona ilay nandresany fahafatesana ry havana dia tsy azonao anafinafenana izay mety endrika famadiana ataonao ho an'i Jesoa. Mila mitandrina isika, efa fantan'ilay hamadika azy.
mba tsy ho ianao zany, mba tsy ho za zany, mba tsy ho sika anoloana ny latabatra masiny zany. Ny fahatelo, Jesosy Kristy mandresy ny fahafatesana dia mitady fihavanana, tsy mba manameloko izy. Famantarana manetriketrika no tondron'i Jesosy azahoana mahalala ny hoe iza ary lay anankiray. Tamin'ny fomba ny fiarahamonina jiosy ry havana, rehefa raisin'ny tompony fanasana hiarana tsoboka ny mofo ao amin'ny kapoaka, ny olona asaina, izay olona izay dia ajaina sy omemboninahitra. Rehefa ianao teo amin'ny fiarahamonina jiosy no asain'ny tompontrano na ny tompony fanasana anatsoboka ny anjara mofonao ao amin'ny kapoakany, dia ajaina sy omemboninahitra ianao, omben-danja mihoatra noho ny rehetra ianao. Izany no nataon'i Jesosy famantarana an'ilay amadika azy. Tsy famantarana ihany anefa, fa filana fihavanana. Jodasy amadika ianao, saingy izao asehoko aminao fa tsy mamingavinga anao na manilikilika anao, amela ny elokao aho. Saingy izao tsy naharorotra ny Jodasy nitolotra famelan-keloka lehibe izay efa nataony Jesosy taminy. Tsy nahasaka anazy, tsy hanao ny teti-dratsiny ny famindram-pon'i Jesosy. Ry havana, amin'ny fanasan'ny tompo dia tsarovy fa manambara ny famelany ny elokao i Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Saintsaino mandrakarivo zany, aza maty eritreritra manoloana ny fanasan'ny tompo, fa mandy ny tena lalina. Mendrika anao ve ny famelan-keloka? Mendrika ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Ny antsonantsika dia ny hoe raiso ny famelan-keloka, mitananao hiala amin'ny fanaovana tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra zany. Raiso ny famelan-keloka, fa mitaonanao handiny tena sy hibebaka mariny zany, ka hiala amin'izay mety drafim-piainanao tsy mahomby tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isaky ny manoloana ny fanasana masina isika, tsy amin'ny fotoana atsiarovana ny nanorenana ny fanasan'ny tompo alakamisy masina toy izao ihany, fa isaky ny mandray fanasan'ny tompo ianao dia tsarovy fa Jesosy Kristy te hanolotra fiainana vaovao, fomba fiainana vaovao, ary hanolotra famelan-keloka ao anao no manoloana anao. Antsony sika ry havana, noho ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana, mba hatoky ny fitiavany tsy manavaka. Isika rehetr'ireo no hitenenany, ny tsy ambaratelony, ny anankiray aminareo no hamadika. Tsy azo hanafenana na inona ny Jesosy rantsano manomboka an'io ny teti-dratsinao mbola te hanombo an'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana ka hamadika azy tahaka ny Jodasy eo amin'ny fiainanao. Ary Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana dia manome tolotra famelan-keloka ho an'izay rehetra mibebaka tokoa tiana vao ny fiainantsika i Jesosy. Engane hialantsika ny laharan'i Jodasy ary hiditra amin'ny laharan'ny olom-bovonjy tarian'i Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana isika. Kristy tsy manavaka, Kristy tsy hanafenana, Kristy tsy manameloka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
dia riavana hiaraka iomavakantsika. Ry tompo tianay a, manoloana ny tianao dia menatra tokoa izahay tompo a. Eny fa na dia ratsy aza izahay, na dia manana ny toetra ny tsodasy azy izahay tompo a, dia tsara velatsia Andriamanitra. Dia iny ianao mbola miara manatsoboka ny mofonao miaraka aminay, mbola mila fihavanana aminay ihany ianao tompo a. Ka menatra izahay, ny fonany tena hifonana ny toetra tompo, hifonana ny toetra izay fanaovana ny tsinitsinina ny fitiavana anao. Fa ianao ilay Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra izay fikasanay, mahafantatra izay anapotsy miloka any. Tompo mifony, tena mifona. Ary indranao ihany koa ny fifonana mangina izay ataonay tsirairay avy ankehitriny. Ny angatanay aminao ry tompo dia namelanao ny heloka tsirairay avy, ny anadiovanao anay mba hiavao indray izany fitiavana anao izany. Ampio izay mba atoky anao eo amin'ny fiainanay manontolo, na inona zavatra mitranga dia ilay fitiavanao izay tsy miova tahaka anao Jesosy, izany fikiranay amin'izao fiainana mandalo izao, mba ahazonay ilay fiainana mandrakizay. Ampio izay tompo ho an'izay rehetra toetra ny tsodasy rehetra anatinay ihany, mba hiesory eny. Fa raha ianao tokoa no manafaka dia tena ho afaka izahay tompo Andriamanitra. Amin'ity alakamisy masina ity dia tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay tompo, indrindrandrindra izay teny nitoriana teto, fa mba hoentinay miaina, mba hijoroanay eo amin'ny fiarahamonina fa efa lasa ilay olona taloha, fa efa olom-baovao izahay tompo ao aminao, olona voavela heloka no eny asanao Jesosy Kristy tompo. Ampio izay fiangonany mba tsy verin-dalana, indrindrandrindra manoloana ny ady-piainana izay efa mihamafy isanandro, fa aoka ho azonay hatrany ilay fifaliana ao aminao Jesosy Kristy tompo, ilay fanantenana izay tsy mety levina nomeny ny fanahy masina ao anaitinay tsirairay avy. Dia indrany koa manana ny etaentanay izahay mba hienoy izany vavaka mangina izay ataonay tsirairay avy izany. Ny favaka asandratray dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary akambana ihany koa ilay favaka izay efa nampianarinao manao hoe Ray anay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeonay anio ny anasazo anay, ary mamelany elikay tahaka namelany izay melaka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 750 ny andininy fahatelo no ho ataontsika. 750. Unisa
Ravana malalao amin'ny tompo ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andre ny teny somahafaly atolotro ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Ho ny tompo aminao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izao efa niaino, izao efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny zavona ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona. Ko miverena amiko fefa nanavitra anao ao, fefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny fery. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elikareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Miterany anarany. Sambatra ny olona izay voavelan'ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay vahelika ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hera fa 900 ny 9 no taterahantsika. Ho antsika izay voavela helika dia andeha ambarantsika ampabe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe: mihinan'Andriamanitra ray tsy tompana ny lanitra sy ny tany ary mihinan Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tany fany amin'ny masina nateraka Maria Virjiny, nijaly raha napak'Pontios Pilato, nomboana tany ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho an'Andanitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny vin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fombonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aka hipetraka ny fiangonana. Fa
raisoa amin'ny fankasitrahana ny tsodranytononona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.